Kanarina ny toekarena malagasy isan'ny olana lehibe ho an'ny tantsaha ny tsy fisian'ny lalam-bokatra akoatra ny olana amin'ireo akora fampiasaina toy ny zezika sy ny masomboly. Abetsaka ny vokatra kanefa tsy misy mpividy ka mijanona eny an-toerana ary simba fotsiny. Anisan'ireo faritra tena marefo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana i Atsimo Atsinanana noho ny halavirana sy ny tsy fahampiana ireo voly volena. Ny vahaolana angamba ny tonga dia ho resahako avy hatrany hoe ny vahaolana ahafahana miantso ireo tanora hiditra ao anatin'ny sehatra dia nisiny vovonana tahaka an'izao zany izay mihitsy no antopisiany vovonana ralia dia ao anatin'ny volet jeune izay miasa manentana ny tanora ary miantso ny tanora na nefa ao anatin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana na ny mbola tsy ao anatiny dia anaovana antso tsy eto Antananarivo renivohitra ihany no misy izay olana izay fa manerana ny Madagasikara dia presque mahita ilay tanora hoe ny fiainany tsisy fiovana satria zanaka tatsah daholo ny ankamaroan'ny tanora raha ilay salanisa 20% ny vahoaka malagasy izay samy mpamboly sy mpiompy dia matsampy ireo tanora ireo hoe mamanay sy dadanay ary andray aman-drenay ary mpamboly sy mpiompy nefa ny fiainanay rahantsika malala fa sahirana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy dia izay no antony olana anankiray mahatonga ny tanora miravoravo tanana tsy te hiditra ao anatin'ilay sehatra nefa ilay sehatra ny tokony tena hifatohana. Tanjona ny fanomanana ireo taranaka sy ny famporisiana ny tanora andray anjara bebe kokoa amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana, omena fiofanana sy fanohanana izy ireo mba ahafahana mitarika sy mamolavola tetika asa mifandraika amin'ireo sehatra ireo. Isy ihany koa ny fiaonana amin'ireo tanora diaspora malagasy mba hampifondronana ny traikefa sy ny fahaiza-manao, hanohanana ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana ary hamporisiana ny tanora eto an-toerana hiditra amin'ity sehatra strategjika ity. Ny anangona an'ireo tanora manam-pahaizana hitondra ny traikefa tsy janona ny amina firenena efa mandroso any. Ny zavatra mampalahelo masy dia ny tanorantsika dia le tena mahay sy le tena tokony hanavitra le zanaka lasa mila ravinahitra noho le olana misy eto amin'ny firenena. Dia izay koa zany anisany anankiray tena mission goavana ho ataon'ny tanora ralia ny amondrona n'ireo fahaiza-manao ny tanora malagasy izay lasa mila ravinahitra mba hitondra n'izay fahaiza-manao n'izay hoeto Madagasikara hanavitra ilay tanora. Indrindrandrindra manana ingénieur agronome betsabetsika mianatra any amin'ny université any ivelany dia hoe zahantsika zany ny fahaiza-manao an'ireo tanora ireo hoentiny eto Madagasikara hoe ahoana ny fomba mba hisy impact direct any amin'ireo tanorantsika zany ireo fahaiza-manao no atovin'ny tanora mila ravinahitra. Miantso ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra rehetra koa ny vovonana ralia mba natanteraka dinika manokana momba ny fampiakarana ny teti-bola natokana ao amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mila hofanina nanatoetsaina mandrahara ny tanora malagasy natsangana androany moa ny sampana tanora ao anatin'ny vovonana ralia na ny Rassemblement des agriculteurs libres et indépendants. Lafim-baovao afa-tanteraka niteraka resabe teny anivon'ny tambazotra antserasera ny tranga fisavana na perquisition nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny ministera ny fitsarana teny amina orinasa iray teny Tsarasotra ny farany herinandro teo. Mitantara ny zava-nisy ireo nanatry maso ary nambaran'ireo mponina manodidina fa hotely mpanao sakafo sy fandraisana vahiny no fahafantaran'izy ireo io orinasa io. Tena antoerana Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Nentin'ireo mpitandro ny filaminana ny mpiambiny ity toerana ity ary nofatorana menoto ny tongony taorian'ny isakoroka ny tranga tetỳ Tsarasotra ny farany herinandro teo. Raha ny fanazavan'ireo olona tetỳ manodidina dia nisy ny fifampiresahana mialohan'ny trangan'ny sakoroka. Taorian'ny fifampiresahana nefa dia nanidy vavahady ireo mpiambina ary tsy nampiditra ireo mpitandro filaminana. Taorian'izay dia nianika vavahady sy tamboho ireo mpitandro filaminana ka izay no nitarika ny fifamonoana tao anatiny. Raha ny fanazavan'ireo nanatry maso hatrany. Vaity uzy le sekirta hoe za uzy aiza uzy ny taratasy afahanareo fa hiditra ho ato zay dia namoaka taratasy le sekirta tao dia tozy izy le sekirta ny taratasy nay dia zareo tonga dia miditra teo dia saoty tamin'ny vavahady saoty ny afatanao izy maromaro ihany aloha izy mitao misy madama ampianana mavokely ambony ambany zay dia le bale sekirta ngulu sen tokony bataina manataony mandeha
maro ireo mpitandro filaminana tetỳ an-toerana misy avalo ireo mpiambina tamin'ity toerana ity ka ny fito tamin'ireo no nentin'ny mpitandro filaminana ny iray kosa notazomin'izy ireo nanatrika ny fisavanana ny perquisition trano fandraisam-bahiny no ahafantaran'ireo manodidina ity toerana ity io koa nefa ny fikitihana solosaina sinoa ihany no mivezivezy ity an-toerana raha ny fanamariana kanefa tsy nisy sinoana iray aza voasambotra tamin'io fotoana io Dir sarili samburni temgetun tam tomobila tan de sasa mule fatta senna le fane adiat dir sarili tafizza torete tudena mummupian de security tau sasa anta facioka hotel fandraisanulla lewe sunu gas tawol sanu betsaka ao anatiny ao gas fa sunu sareo vitsivitsy miasa maraina de miasa amin'ny alina zay ny asany zareo ao ay misy matory zareo samy mpiasa ao ihany zany matory ao fa le sinoa mandeha tsisy sinoa voasambotra fa le sécurité daholo ny samborony tao de revehivavy ren'le mpiasa tao korododosiny nitsokany sotary ambadika tary midina nakany norakoraka de aveo tonga daholo ny olona rehetsarehetsa samy mikery teo Atanorana kamaroan'ireo mpiasa tao amin'ity toerana ity ary betsaka tamin'ireo no tovavy enina na fito volana tany ho any kosa no nahafantaran'ireo manodidina ny fisian'ny orinasa. Tanora kely daholo ry zareo nefa fa misy miteraka ngamany sasany fa sisak'izay ohatsy mbola tovovavy daholo de misy lehilahy fa ela ihany volana sa volana zay tsy nahen zay diwan tena asany zareo azany tsy matory mikitika Ireo mpiasan'ny sody tamboava aty ivelany no nanaitra ny mponina tetỳ manodidina ny fisian'ireo fizarana sakafo tsy landy no namantaran'ireo mponina fa misy orinasa eto. Mijany eo amin'izay vaovao izay fandravana tamazotra mpanao asa fisolokiana an-tamazotra na ny escroquerie en ligne na scamming no natao teny tsara sotra ny sabotsy lasa teo ho ny fanazavana netiny toy ny pampanolalana avy eo anivon'ny fitsarana mba tonga voalohany Antananarivo niaraka tamin'ny fitaleavana misanany Elokabevava ao amin'ny polisy pirenena ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena ary ny lehiben'ny sampandraraha fanaramaso ny tany ara-dalàna ny fisavanana ny perquisition nataon'ireo mpitandro ny filaminana saingy nisy antony no niteraka ny korontana teny an-toerana tamazotra efa nogiazana kanefa mbola nampandehana antsokosoko raha ny fanazavana ka tsy maintsy nidirana antsehatra efa nenjana tany amin'ny firenekafa ireo teratany vahiny ireo no izao tonga eto Madagasikara manao ny asa ratsiny izao mpiambina misaina no voasambotra ary mpiasa manodidina ny 700 no tao saingy mbola karona kosa ny tena tompony ity orinasa ity fanampanazavana. Amambolana maro no nanaovana etsika fandravana io tambazotra mpanao fisolokiana anabakio ho ny teo anivon'ny fitandrona ny filaminana sy ny fitsarana manolola ny rara tsara sotra. Tao anatin'izany ny famotorana sy ny fanadihadiana natao ka nirosona tamin'ny fisavana ilay orinasa teny tsara sotra. Ara-dalàna avokoa ny etsika natao ary nahazoana lalana izany ho ny toy ny pampanolalana. Teratany vahiny avokoa ny ankamaroan'ny mpiasa amin'ny toerana io ary sarotsaromana amin'ny filazana hoe call center ny asa atao kanefa misy resaka fisolokiana tamazotra na ila antsoina hoe escroquerie en ligne na scamming. Ny perquisition izay natao tao anatin'izany dia ara-dalàna avokoa satria nahazahoana alalana sy fandravana tambazotra mpanao scamming izany ny perquisition izay notanterahina omaly asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jiona enina amby roapolo sy roa arivo teny tsara eto dia marihana fa samy hafa mihitsy ny scamming sy ny call center. Ny call center dia prestataire de service izay manana fahazahoan-dalana ara-dalàna avy amin'ny tompona andraikitra fa ny scamming kosa dia mpanao
fisolokiana amin'ny alalan'ny internet ndray manko ireo olona manao skamina dia miafina ao ambadiky ny hoe call center. Ireo olona any ivelany no tena lasibatra izy ireo amin'izany ary efa nanana izy ireo manokana ny mombamomba ny olona anaovana ny asa ratsy. Mavita misoloky hatrany amin'ny $20 isan'andro ny mpisoloky iray. Tratrany fisolokiana zany amin'ny ankapobeny dia olona ivelany izay efa nanana zareo manokana milomo ny mombamomban'ireo olona reo dia miankina amin'io profilan'ilay olona io no fomba natanterahana n'ilay fisolokiana. Zany hoe raha tamin'ireo toerana rehetra izay efa nidinan'ny polisy-pirenena dia misy fampiasana solosaina be dia be ary arakarak'izay profil tiana ho solokiana dia efa misy taratasy kely fanorona izay ireo mpiasa izay miasa ao anatin'ilay izy amin'ny fomba atao ahafahana misoloky an'ireo olona izay tiana ho solokiana reo. Raha ny efa hitanay tao anatin'ny fanadihadiana dia mahazo hatrany amina $8,000 par jour ny olona anankiray ao anatin'ny fisolokiana ary izay mbalako teo hoe tsy olona eto Madagasikara ny tena tratran'izay fisolokiana izay fa olona fa any ivelany avokoa. Misy tafitonjato mahery ireo mpiasa ao amin'ity orinasa ary teratany vahiny no ankamaroany. Orinasa efa nakatona sy nogazona izany no ny fanaovana fisolokiana io kanefa mbola nampandehana antsokosoko indray raha ny fanazavana. Tonga aka ireo fitaovana fampiasan'ireo mpisoloky no manampahefana tamin'io sabotsy io. Tsy navelany hititra ny polisy ny avy amin'ny fampanohavana ka niteraka sakoroka sy naratran'olona maro. Izy io moa zany dia toerana efa nogazana na hoe selena zany dia toerana tamin'ny fidinanay fotony nataon'ny polisy-pirenena teo aloha dia efa akan'ireo fitaovana izay fampiasain-jareo ireo ny dinana teny omaly dia na dia efa nanazava moa tony amin'ny fampanohavana izay midina tena toerana niaraka taminay dia tsy nivoainy zareo ilay toerana dia tsy maintsy nataony fomba rehetra nidinana tao amin'ny toerana ary ny polisy izay niditra tao indray no ilazana zany hoe darohan'ireo mpiambina tao anatiny dia izay tsy maintsy nisy ny sary izay mivoaka tany amin'ny tambajotra-tserasera hoe nisy fampiarana herisetra nefa tsy fampiarana herisetra izy fa tsy maintsy natao izay fimetrizena azy ilazana azy angambany mba tsy isin'ilay toizana fikasentana nampitana ny filaminana. Voamarina fa viza touristika avokoa no nidiran'ireo teratany vahiny ireo teto Madagasikara raha ny famotorana nataony mpitandro ny filaminana. Teratany vahiny efa voaroroina voahentsika tamin'ny rara fisolokiana tany amin'ny firenen-kafa ny ankamaroan'ireo ka antony anaovana fanadihadiana azy ireo. Tsy mijanona treo fa itony fidinana ifotony amin'ny toeran-kafa tsy eto tsara sotra ihany hoy ny fanamafisana. Teraka fahavoazana lehibe ho an'ny Madagasikara raha tsy enjena izy io ary indrindrindra efa nienjena tany amin'ny firenen-kafa ireo olona reo azo tonga teto amintsika izao dia izay no nahatonga ny hoe nisy ny fidinany fotony amin'ny fanenjehana azy ary mbola itomo izany amina faritra maro satria tsy eto Antananarivo rery nisy izy io fa mparitaka ny faritra maro manerana. Fantatra ihany koa fa efa nisy teratany vahiny 700 maheritra teaky ny mpitandro ny filaminana tsy nanana pasiporo. Tratrarana teratany vahiny eo amin'ny 700 mahery tamin'ny toerana iray eto andrenivohitra. Ny zavatra hita moa zany dia tsy manana pasiporo dia tonga eto ary fananontaniana izy ireo dia hoe nogiazany lehibeny ny pasiporo zareo. Izay zany dia fa ahitana misy lazany hoe traite personne ihany koa anatin'ity fisolokiana ity ka efa misokatra moa fanadihadiana dia mitsika ny andalana eo. Andrasana ny toy ny rara. Vaovao ny sosialy kosa indray akatona vonjimaiky avokoa ny toerana natokany varotana ny hena vodiny na ny charcuterie ahena ho mahatonga ny fanampoizinana ara-tsakafo raha ny fanapa-kevitry ny ministeran'ny varotra sy ny fantsifana akanasingy. Alefa hotiliana ny laboratoara ireo entana ka orin'ny fanadihadiana no amaritana izay anaovana azy na aterina eny amin'ny toerana namarotana azy na andraisana fepetra toy ny fandevonana rehefa hita fa mety teradoza ho an'ny fahasalaman'ny mpanjifa. Efa nisy tamin'ireo toeram-pivarotana lehibe tsy manara-dalàna tamin'ny fampiasana vata fampangatsiahana sy fivarotana entana lany-daty no nakatona ny herinandro lasa teo ka mitohy amin'izao hetsika izao. Tsy eto Antananarivo ihany fa hitarina any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe manerana nosy zany ho ny fanamafisana fanadihadiana.
entitra ny fanaramaso ary manamafy ny fepetra fiarovana ny mpanjifa ny ministera ny varotra sy ny fanjifana amin'ny alalan'ny fidinana ifotony sy fitsiriana ny anivon'ireo toeram-pivarotana lehibe manoloana ny tranga fampizinana ratsakafo ny tranga teto Antananarivo sy tany Antsirabe. Voaporofo tamin'ny hetsika natao ny fisinaintana landaty sy tsy manaraka sady tsy manaja ny fenitra fitehirizana sakafo ataony hetsika ho fiarovana ny mpanjifa hoy ny fanazavana. Tao anatin'izay hetsika izay dia maro ny vokatra azo tao anatin'izay ny fanatratrarana ireo entana landaty maromaro toy ny ronono, ny biscuit, ny chocolat ary indrindra ireo sakafo na koa hoe hena vohidina na koa ny charcuterie ary namafisina ny fandraisana andraikitra avy eto anivon'ny fanjakana sy avy eto anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana taorinan'ireo trangana fahapozinana ara-tsakafo izay azo avy amin'ny alalan'ny fanjifana n'ireo hena voahodina na koa ny charcuterie izay nitranga tany Antsirabe sy teto Antananarivo. Ankoatra ny fanakatonana toeram-pivarotana lehibe ireny alaka misy lasa teo nogazana avokoa ireo vokatra hena voahodina na charcuterie tao amina toeram-pivarotana lehibe roa tamin'ireo hena nanaovan'ny tompon'andraikitra fitsiriana toy ny teny Tanjombato, Talatamaty, Antsabe sy ny faritra hafa teto Antananarivo. Noraisina ny fepetra noho ny fisiana tranga mampiayay. Tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ireto eto Antananarivo fotsiny dia efa nafeny 7 sarety fiantsanana nakady ireo hena voahodina nogazana. Tsy azony kitiana intsony fa nalefa tany amin'ny efitra mangatsiaka nakana singa hoteliana eny amin'ny laboratoire. Ny fanakiazana ireo entana izay neverina fa ho antony na koa nahatonga an'izay fahapozinana ara-tsakafo izany ary nisy ny singa zany nalaina tamin'ireo entana ireo nentina nanaovana fitiliana teny anivon'ny laboratoire maefa makasika izay ary eto ampiandrasana ny valin'izay ny fitiliana izany isika amin'izao fotoana izao. Ka ankoatran'izay nefa dia nandray fepetra koa izay teto anivon'ny ministera ny varotra mba anakatona aloha vonjy maika ny toerana natokana hivarotana ireny hena voahodina ireny na koa ny charcuterie ao amin'ilay magazay izay fantatra fa novidiana an'ilay mpanjifa ilay hena voahodina natonga ilay fahapozinana ara-tsakafo ary mandeha ny fanadihadiana ankehitriny ary miankina amin'ny valin'izay fitsiliana izay ny toyan'ny makasika an'ireo entana izay voakeza ireo. Ankoatra ny teto Antananarivo nogazana vonjomaika ihany koa ireo vokatra charcuterie rehetra tao amina tranombarotra iray tao fianarana Tsomaly taorian'ny fisian'ny tranga fampizinana ara-tsakafo. Naharitra ora telo ny fitsiriana nataony eto anivon'ny ministera nakasiantonany tamin'ireo vokatra voakasika izay alefa hojerena amin'ny laboratoire pitsirika mikroba ty Antananarivo santonany amin'ireo hena vohodina ireo. No amafisina fa tsy azo amidy ireo charcuterie ireo raha tsy efa mivoaka ny valin'ny fitiliana ka vao marina fa tsy mampidoza ho an'ny mpanjifa. Nanamafy ao anatin'izany ny ministera tompony andraikitra fahitarina any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe manerana nosy ny fitsiriana ho fiarovana ny mpanjifa. Raha tsy haivina, olona efatra avy amin'ny fianakaviana iray no tratra ny fanampoizinana ara-tsakafo tao Antsirabe taorian'ny fihinanana charcuterie ka nalefa tsaboina eto Andrenivohitra ary olona roa hafa ihany koa narary no ny fihinanana charcuterie teto Andrenivohitra ihany ary manaraka fitsaboina amin'izao fotoana izao. Alefa hitsabo tena ny Rosia Tojo isan'ireo niara ny fanampoizinana teny Ambohimalaza sy Tedy ilay pakasary voatifitra tetsy akaiky ny Tobra Tsimandrava nandritra ny tolona tamin'ny taona 2024. Nanatitra azy ireo teny amin'ny seranam-piaramonidina iraisam-pirenena Ivatomary ny prime-ministra lehibe ny gouvernemanta sy ny ministry ny fampianarana ambony. Ny fanjakana rosianina no iantoka ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso azy mirahalahy ireo sy ny landrehetra amin'ny dian'izy ireo raha ny fanazavana. Vokatry ny fiara-miasa sy ny fifandraisana miamatanjaka eo amin'ny firenena rotonta no nafanana natateraka izany fanadihadiana eo amin'ny ridran-tsary ny Mathieu Prasy. Noho ny fitsaboana azy any Rosia no takaitra nahazo azy Tojo iray amin'ireo tanora sy tavelona tamin'ny raharaha fampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza eritaona lasa zay. Eo ihany koa Tedy pakasary voatifitra teny Andrefanambohijanahary ny 12 Oktobra 2022 lasa teo. Tsy vita eto an-toerana intsony ny fitsaboana azy ireo noho ny fahasarotana ho ny prime-ministra raha nanatitra azy ireo teny amin'ny saranam-piaramonidina teny Ivatomary. Tsy maintsy manao fitsaboana nefa izy ireo raha ny fanamafisana ka antony andraisana ny fanapa-kevitra. Dia io malagasy no naratra tamina zavatra tena hoe ny anankiray moa anatina tolona ny anankiray kosa zavatra hatramin'izao tsy fantatra hoe inona tsy afaka mijery fotsiny ny fitondram-panjakana tsy afaka hiteny fotsiny hoe ohatra hoe fety privé tany io fa zanaka malagasy no marary tena tsy maintsy raisiny eny andraikitra ary tena zavatra grave lay zavatra tena farany sarotra tsy vitantsika eto dia ngamba kosa ataoko hoe rariny
ho fitsanjovana ny tanoratsika sy ny mahamalagasy atsika ny fandraisana tanana ny zareo iantoana ny fitsaboana ny zareo any toerana i Rosia no iantoka manontolo ny dianizy mirahalahy manomboka eto ampiangana eto Madagasikara hatramin'ny fitsaboana fampiatranona ary fanaramaso azy ireo izany ho tanteraka dia noho ny famatoran'ny fifandraisana sy fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia raha ny fanamafisany Rosia dia ny fiaramiasantsika moa zao mihamafy mazava iny tsy afenina amin'ny vahoaka malagasy ary ny rosianina tena tonga dia nanolo tanana hoe ao ary novanay anazy raha ohatra ka tena hoe ilainareo ny fanampiana dia vony zay dia tsika kosa ny teny hoe ndao ary efa midepase anay izy zany dia nanaiky ny rosianina ndray tanana anazy ny fanadihadiana moa sarotra hoe mbola mandeha mihitsy ny fanadihadiana namomba n'ilay teo mbo malaza namomba n'ilay le naparatra ny namantsika ato fa ny fanadihadiana moa tsy afaka horesana eto kosa ny detay fa efa misy ny ministera miandraikitra an'izay na dia efa nahazo fitsaboana maro toeto antoerana sy tany ivelany azy itojo dia mbola miatrika tsy fahasalamana tanteraka amin'izao fotoana izao marefo ny tenany miverina sempotra matetika ihany koa ka zava-dehibe ny fanohizana ny fitsaboana azy mila fitoniana sy toerana malalaka raha teo ny tenany dia efa tsy nanino izy taorinan'izay fa le environnement teto Madagasikara moa zany pollué be le resaka hoe setroka sy ny sisa moa ny trano ipetrahanay zay malgré nous moa zany le izy somary tsy dia azon'andro loatra fa somary maizimaizina kely dia miverina sepotra indray izy dia io izy io zany raha ohatra ny hoe mandeha kely ataoko hoe tsy haiko 100 mètres 500 mètres mandeha mafimafy dia manomboka sepotra foana dia na le miteny arany dia sahirana izy miteny miresaka aminao fa enonao ohatran'ny hoe mizatra feo maneno any anatiny any le ohatran'le olona le voaniny iny moa zany hoe asmatika reny zany mitovitovy amin'izay miezaka manao izay azo atao amin'ny famelomana mivady aman-janany koa sy Teddy na mbola tsy mahavita izany zato isan-jato azy noho ny toe-pahasalamany mbola marefy ihany koa teto Antananarivo izy no niatrika fitsaboana taoriny volana azo azy saingy niverina nanantaina indray izany 10 volana taoriny tranga ka nahalalana fa misy olana goavana eo amin'ny tongony ary tsy vita eto an-toerana intsony avy eo amin'izay natao scanner le izy ka le tongotra multifracture le cheville dia teo vao nagaga be fa maninona izy misy an'izao dia nijery hoinana afaka atao dia natany devis satria teto amintsika zany tsisy solution exacte tamin'le izy dia nefa azo le devis voalohany azy tamin'ny Inde dia $45,000 le devis zany hoe efa mila maro loatra ka sarosarotra nanentsika an'izao ny côté asa aloha tena 10% any afaka natao misy contrat fixe reny zako zany nakany hoe zay raha ohatra ka vitako dia zany nandeha rehefa tsy vitako moa dia nisy ny ekepako moa nanaraka anahy dia au moins eo za mijery ny salamanao dia za migidy fotsiny raha misy tsy hainy dia za migidy nisaotra ny fitondram-panjakana izy ireo tamin'ny fanampina ka nahafahana manohy ny fitsaboana izay fanandrasana izy ireo fatratra nanainga omaly teto tandrazana moa itody sy Teddy ka hiazo avy hatrany any Rosia ny solontenan'ny fitondram-panjakana nanatitra azy ireo teny amin'ny saranam-piaramanidina ny pré-ministra lehibe ny gouvernemanta sy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa lafim-bavao hafa tsy diso anjara fa mitonezaka fampandrosoana ny faritra Anosy sy Androy ho ny filoham-panjakana raha namitina ny diany tany taolanary ny farany herinandro teo nisongadina tamin'izany ny fanamboaran-dalana ny famatsin-drano sy ny fitetiavana vahaolana momba ireo fitakiana nataon'ny solombavam-bahoaka momba ireo olana fototra iainany mponina raha tsy laza fa tsy ny herinaratra ny raratany sy ny fanatsarana fototra avitrasa maro toy ny hopitaly fanampanazavana nisongadina nandritra ny dia ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tany Taolanaro ny resaka fanamboaran-dalana ka nanaova ny tatitra nanoloana ny vahoaka omaly hotohizana ny asa amin'ny lalam-pirenena 17 manomboka eo farady fay hatrany Ambovombe hojerena ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena 10 ao Tsiombe indrindra ny fanatsarana ireo toerana tena ratsy na point noir izay ampahan-dalana mirefy 30 kilometatra eo anelanelany Betroka sy Iosy ho ny filohan'ny fanavaozana irisona araka izany fanadihadiana ara-teknika mikasika ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Betroka sy Beraketa etsika izay tafiditra anatin'ny ezaka entana mampandroso ny faritra ho ny fanamafisana ny fandinihana ny étude ny analyse mikasika ny hanaovantsika ny lalana avy eo a Betroka ka hatreo Beraketa zany hoe
efa mandroso tsikelikely tsika amin'ny rentrez io raha ohatra ka ho vita koa zay betroka sy beraketa zay tena marary atsika amin'iny rentrez iny. ankoatra io nambara ihany koa fa efa misy rano an-dranogoa izay hitarina hatrany ambovombe. rano fa ao an-dranogoa fa tsy voahalaina jerenay tamin'ny maraina fa ao an-dranogoa io hositominay io mandeha ambovombe tamin'ny tantarany ambovombe mbo tsy misy rano madio miditra tao hatramizay zao izy ampidiratsika. maro ireo fangatana nataon'ny solombavamboaka tany antoerana nanoloana ny filohan'ny fanavaozana tsy voavaly teo eo ny ankamaroniny fa nangatany filohampanjakana ireo antota-taratasy mba novan'ny minisitra Piay Fanadiadina tafiditra anatin'izany ny tetikasa ao Ampasy Masay ny hôpitaly ny momban'ny herinaratra ary ny fanamboarana gara izay tokony hosotrany mpivarotra Rivo Mahery. ho fantatra amin'ity herinandro ity ihany koa ny orinasa anao izany izay kasaina tomboka ny 12 Jolay ka haritra 20 volana. Toy ny fanaony tamin'ireo faritra notsidiany nanolotra nofokena amin'ny tampihavanana mitentina 50 tapitrisa avy amin'ny tenany manokana ho an'ny mponina tao an-toerana ny filoham-panjakana miampy omby fito vary milanja 220 taona siramamy sy ny sisa. Fa tsy azo everina velively ny fitakiana nataon'ilay solombavambahoaka voafita tao Betafo izay niara-dita amin'ny fitondrana teo aloha ho ny mpisolovava Mak Androany. Misy vesatra ny andiana azy ireo olona telo izay voasarimotra tamina resaka alatromby tao mandoto ireo matoa nampidiry ny fitsarana amponja ho ny fanamafisana. Tsy anjaran'ny solombavambahoaka ary tsy andraiky ny vehively manao tsindry amina fitsarana ary tokony hiaran'ny sazy izay mandika lalàna na izy na izy ho ny fanamafisana. Fanadiadiana nataon'ny Germaine Omenjanahary eo amin'ny sarin'ny Artanjona. Omby miisa 7 no very tao amin'ny komina Vasihana ao anatin'ny distrikany Mandoto ny volana septambra 2020 sy 2020. Rehefa nataon'ireo tompon'omby sy ny mpitandro ny filaminana ny fanarandia ireo omby ireo dia hita tao amin'ny fokontany ny Andasivao ao anatin'ny komina manambana distrikany Betafo. Niezaka ny fanantona tamin'ireo manampahefana tao an-toerana ireo mpanaradia saingy laza ireto farany fa mbola amoro fokon'olona izy ireo manoloana io omby hita tao amin'ity komina ity io. Rehefa niala tao amin'ny komina io anefa ireo mpanaradia de voalaza fa nisy ny filazana ny amin'ny tsy rarahin'ireo mponina tao an-toerana ireo omby very ireo ka afaka mampiakatra ny raharaha ireo tompon'omby raha toka ampiakatra izany. Rehefa nody zareo dia napakarina tao Betafo io raharaha io dia nisy fivorian'ny OMC Betafo sy Mandoto miaraka nanatrika ny député rehetra tany voafidy tany nanatrika ny chef district nanatrika ny commissaire nanatrika daholo ny lehibe ny gendarme commandant compagnie tany nanatrika ny fivoriana io nandritra an'izay fivoriana zay dia nanaiky ny meran'ny manampa fa tonga tao amin'ny tokoa io dia eo fa zareo nandray anazy misinety namoaka ka alaminay izy raha ty fa mangataka fotoana zay. De ray volana tateorina de nandeha ny enquête au fond nandritra ny enquête au fond de fa namory olona reo commune ny tao manampana tondra sorabaventy hoe zahay tsy manaiky ny anagadrana ny mpitarika anay. De za moa tam'izay niteny amin'ny juge d'instruction hoe io anao madame le juge tena hitanao proof misy io fa fitsarana ara sain'ireo olona reo manohitra anazy ka vao maika olo tsotra fa io manaprofo fa nanao an'le fanohanana an'le fanoherana an'le dia misy reo olona reo. Olona telo no samborina tamin'ity raharaha ity ny lehibe ny fokotany izay nahitana dia nireo omby farany ny lefitry ny ben'ny tanàna ao an-toerana ary quartier mobile iray nitaky ny amoahana ireo olona ireo ny solombavambahoaka voafidy tao Betafo izay solombavambahoaka lany tamin'ny anarany toko fitondrana teo aloha. Dia député ny Betafo no miteny hoe mitaky ny famoahana an'ireo olona migadra reo zahay mitaky izy de hoy zahay hoe aiza hoaiza ny toeran'ny mpanao lalàna sy ny mpitsara fa ny mpanao lalàna ndray ty no mandika lalàna hoe mitaky ny famoahana an'ireo zavatra reo za aminy zany tsy mety ny zavatra nataon'ny mpitsara reny ka takiny ny famoahana an'ireo olona migadra reo. De gaga zay hoe niaso ana moa reto olona reto hoe ahoana nanaovasika an'ity metra fa hafa misy ny fitenin'ny député ato fa izy indray no mitaky ny famoahana an'ireo olona reo matoa ny mpitsara napiditra an'ireo olona reo amponja de misy vesatra tao
fa tsy anao ndray no hiteny hoe mitaky ny famohana an'ireo olonareo. Olona tompony lalàna ndraiky no manohitra ny zavatra ataon'ny mpisara dia hoaiza no efarasika Madagasikara ty sy fanjakany baroa. De iverenako am'izay le fanoherana nataony zareo tany amin'ny fokotany. Tam'izany manko de niteny reto olo-pagnaradia reto hoe nitondra Kalaknikov, nitondra Mas 36 sy Basy Vitagasy ireo olonareo le nilaza hoe mandana anareo am'izay aleanareo fa zahay sy andray ny dianareo. Miantso ny fitondram-panjakana noho izany ny tompon'omby very sy ny mpisolo vava azy ireo mba hijery akaiky ity raharay ity. Tantandalany Madagasikara ka aoka hiatrika ny saziny izay mandika lalàna hoy ny fanamafisana. Fa isan'ireo orinasa nitondra takaitra sy nisedra olana mafy ny orinasa Jirama, isan'ireo antony nampiongana ny fitondrana teo aloha ny olana nosedran'ity orinasam-panjakana ity. Tafiditra anaty ny fanavaozana ny orinasa amin'izao fotoana izao ka tanjony ny anome tolotra mahafapo ho an'ireo mpanjifa. 10 taona ny orinasa ka tanjony hanametrahana orinasa olovan'ny taranaka ho ny taloha jeneraly ny orinasa Jirama androany. Narcisy Karazavy Simbola avatsara mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Niatrika olana maro ny orinasa nandritra ny taona maro saingy efa misy ireo ezaka fanarenana sy fanatsarana hita maso amin'izao fotoan'izao. Anisan'izany ny fanamafisana ny fitantanana anatiny, ny fanavaozana sy ny fanitarana ireo fotodrafitra sa famokarana herinaratra, ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omenan'ny mpanjifa ary ny fikatsahana vahaolana maharitra, ampihenana ny fahatapahan-jiro sy hanamafisana ny famatsiana angovo manerana ny nosy hoy ny fanazavana nomeny tale jeneraly ny orinasa Jirama. Tiana homarina koa dia nisy everiko hoe ny tena zava-dehibe entina ao anatin'izao fanarenana Jirama zao ao anatin'ny fanavaozana ny republika zao dia ny accélération na ny fampandehanana aingakaingana kokoa an'ireo rafitra na ny fipetrisan-karazana ahafahana manao zany tanterahana ny fanarenana izany. Raha tsy ilaza afatsy ny fametrahana ireo angovo amin'ny mandeha amin'ny alalan'ny masoandro. Amiditra amin'ny vanim-potoana ny maitany isika mety irosoana tsy ho ela ny fandrotsahana orana artifisialy hitazomana ny famatsiana ao andekaleka. Miara-miasa akaiky amin'ny sampandra misahana ny famantarana ny toetry ny andro ny Jirama aka rehefa feno ny fepetra dia irosoana izany. Mandany kokoa mantsy ny fampiasana ny moteur termika raha toa ka tsy irosoana io fandatsahana orana artifisialy io. Maitany dia mazava ho azy midina ny tahan'ny rano izay mampiodina ny andekaleka dia miasa be manjary mampiasa moteur termika goavana be zany izy. Fatatsika nefa ny hoe ohatrina ny vidiny solika amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga an'ilay hoe isaky ny feno ny fepetra ahafahana mandatsakorana manao orana artifisialy dia manatanteraka izany ny Jirama. Dia izay moa zany tsy amin'izao fotoana izao misy ny mampiasa an'ireo le moteur termika ireo isika fa rehefa mampiasa rehefa avy mandatsakorana isika dia miena ambany dia ambany mba tsy hitenitenenako foana fa any amin'ny manao rehefa avy mandatsakorana isika dia manao ekonomia anoany amin'ny Atanjon'ny Jirama amin'ny fanamariana ny faha-10 taona ny jorony, ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra rehetra, ampafantarana ireo dingana vita sy ireo viana entina nanganana orinasa matanjaka sy mahomby kokoa ho an'ny taona ho avy. Aseho amin'ny alalan'ny sary sy tahirikevitra isan-karazany ny lalana ny diavin'ny orinasa hatramin'ny orenany nanomboka ny taona 5,720 sy ireo dingana maro no lalovany ateo amin'ny famokarana sy ny fizarana herinaratra ary rano fisotro madio ho an'ny Malagasy. Amin'izao fotoana izao tsofoka volana jontsika amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy ny délestage fa ny fahatapahana noho ny fahanterana fotodrafitrasa mbola ianantsika amin'izao fotoana izao. Tsy midika koa zany tsy nisy ny délestage fa hiena lavitra noho ny tamin'ny herintaona mba ilazana fa nisy ireo atao hoe ezaka isan-karazany mba nahafahana nanatsara
any izay efa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy etsy amin'ny trantsary amboda ny fampiratiana antsary manamarika ny fahadimapolo taona ny jirama akoatra ny fampiratiana dia isy ihany koa ny famelabelarana sy ny fifanankalozakevitra ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny fanomezana sosikevitra ho fanarenana sy fampandrosoana ny orinasa. Vainy sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity zareo avy amin'ny Canal Plus eto anilako hoe Tuitinarivo avy any Analakely ny miarabanao. Miaraba ny ando dia miarabantsika mpanaraka ny vaovao eto amin'ny MBS amin'izao ora izao. Mazava ho azy moa zany rehefa tonga eto ianareo avy amin'ny Canal Plus manana tolotra miavaka ho zaraina amin'ny mpanjifa na tsy mpanjifa. Mpanjifa ny tokantrano ho any tsy ampiandry ela tsony avy efa manana olazana ihany koa Tuitinarivo. Tena hanao fanentanana be mihitsy izahay. Tsy mitsahatra foana Canal Plus zany no mitondra zava-baovao fanentanana aloha izany satria efa nisy foana ny tolotra teo aloha ho antsika mpanjifa ny anombohako azy. Efa nisitraka isika tamin'ny volana May ilay hoe manampy 10,000 ariary tamin'ilay tolotra fandohany dia nahazo tokanalina ray volana. Mbola nitondra izy amin'ity volana Jona ity satria ao anatin'ny fankalazana ny fanomanana amin'ny fankalazana fetim-pirenena isika dia manome tolotra ihany zany Canal Plus. Mitazona ilay formule atsika teo aloha isika dia misitraka tokanalina ray volana. Ho antsika efa mpanjifa zany izay. Raha toa zany ianao ka hoe mpanjifa access 903 alina ariary mandohan'izay ianao dia misitraka tokanalina ray volana. Dia ohatr'izay koa ny formule évasion ohatra. Dia anetana antsika ilay mbola tsy mpanjifa. Ho antsika mbola tsy mpanjifa tongava fa mbola tsy tara isika. Tolotra 5,500 alina ariary azahoana ny matériel complet miaraka amin'ny abonnement access ray volana. Akoatran'izay raha toa ka ilay boky évasion safidinao dia 5,700 alina ariary dia mahazo ianao matériel complet miaraka amin'izay tolotra évasion izay. Mariana trano moa fa ny fametahana maimaimpona foana tamin'ny Canal Plus Madagasikara. Ilay ray volana lazain'ny Tuitinarivo teo ve manomboka amin'izao fanentanana izao sa hoe hatramin'ny oviana ny fe-potoana fahan'ny olona rehetrarehetra misitraka an'izay tolotra izay? Mbola miandry antsika izay tolotra izay. Ho antsika zany rehefa mpanjifa ianao ka hanao ny réabonnementanao dia manan-kery izay hatramin'ny farany volana Jona aloha. Alohan'ny 30 Jona ianao manao réabonnement amin'ilay tolotra efa nisy anao teo aloha dia misitraka ianao zany an'ilay ray volana tokanalina. Aiza zany no ahafahan'ny olona misitraka an'izay tolotra izay ny tolotra manan-kery ho an'ny botika rehetra eto Madagasikara na toa ianao manao ny réabonnementanao mahazatra anao amin'ny finday misitraka daholo isika. Ny tompoko misitraka an'izay tsika fa entanina zany azatara fa misitraka an'izay tolotra izay isika rehetra. Dia fanentanana kely aloha ngamba ho antsika efa mpanjifa na ho anao mbola tsy manjifa koa nisy ny temps fort ho antsika zany azo arahana tsara. Ho antsika mpanaraka loatra zao ny mondial zao ny ao anatiny afaka manaraka tsara isika ny mondial amin'ny alalan'ny TVM ao anatin'ny bouquet Canal Plus. Marihana fandroany zao antsika misy ny match izay ho arahantsika amin'ny fitora Espagne ifanandrina amin'ny Cap Vert. Isolotenantsika avy aty Afrika zany andray anjara amin'ny fitora izay lalao izay. Arahantsika ihany koa amin'ny rora maraina misy ny match eo an'ny Côte d'Ivoire sy Équateur. Zay zany zao match antsika aloha androany. Ho antsika mpanaraka ny série misy ilay fiverenan'ilay fandarana izay nalaza be izy tao taloha tany. Rosalinda ny ahafantaran'ny maro azy. Arahantsika ao amin'ny Canal Plus amin'ny Nina TV. Zany hoe canal 145 misy azy ao amin'ny Canal Plus zany. Dia akoatr'izay manaraka isika tantara malagasy indray koa série malagasy. Maizim-bolana efa ao anatin'ny saison 4 sika izao azatara. Foana isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 10 ora latsakafefany dia misy famerenana kely izy iny amin'ny 4 ora. Afaka manaraka an'izay foana tsika. Ao anatiny koa ny The Voice izay misy malagasy mandray anjara ao amin'ny Canal Plus Magique ny ahitantsika azy Canal 18
dia misy mandrainjara malagasy ao anatin'izany ohatra itojo izay fantatritsika hoe tojo G5 ny alalan'ny maro azy, ao koa ohatra ivalina. Dia afaka rahantsika daholo izay fandarana dre dia manentana tongava aza misalasala, afaka manantona isika ao botika Canal Plus Analakely afaka miantso koa ohatra isika ny finday 034 42 277 10. Aza misalasala miantso raha ohatra hoe tsy tafandalo mivantana ianao amin'ny botika fa afaka manome torohevitra anao hatrany izahay. Ngasitrana feno ary Tinarivo mitondra izay fanazavana izay moa raha misy mbola fanamafisana an'izay afaka mbola. Ie, manentana foana ho antsika mbola tsy manjifa, mbola fotoana tsara aza misalasala tompoko manantona botika Canal Plus ao Analakely na ianao afaka miantso ianao ny 034 42 277 10 dia tongava fa promotion-tsika izao miandry anareo izahay tompoko. Mankasitraka indrindra. Mankasitraka ny ando mankasitraka ny teknisianao ambadika ao dia mankasitraka antsika mpanaraka any atokantrano tsirairay avy. Saotra tompoko. Maresaka avy any ivelany kosa indray nanomboka androany ny fionam-be eo amin'ireo firenena fito matanjaka indrindra raha toe-karena maneran-tany na ny G7 izay tanterahana ao Frantsa. Hivoatra amin'izany fionana izany olana lehibe maneran-tany toy ny ady any Ukraine, ny krizy any Moyen-Orient ary ihany koa ny raharaha ara-barotra. Anisany nodinina ihany koa ny fivoaran'ny olon-tsaina artifisialy sy ny fomba ampiasaina azy ampilaminany. Tetsankilany analin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny vondrona tao anatin'ny G7 ka nanao tsy fankasitrahana ity fionana ity. Raikitra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana ka nisy ireo notazon'ny polisy suisse. Fanampanazavana. Tanterahina nanomboka androany alatsinainy 5 jona hatramin'ny alarobia 7 jona ny fionam-ben'ny G7 ivondronana ireo firenena fito matanjaka indrindra eran-tany toa any États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, Italie, Japon ary Frantsa. Tonga hiatrika izany ihany koa ireo mpitarika ambony eo amin'ny vondrona Eoropeanina toa ny filohan'ny voamerany Eoropeanina sy ny filohan'ny filan-kevitra Eoropeanina. Tanjona amin'ity fionana ity ny fampitoviana ny fomba fijery sy ny fitediavana vahaolana iraisana manoloana ireo olana lehibe sedran'izao tontolo izao. Anisan'izany ao di Ukraine sy ny krizy ao Moyen-Orient izay mbola mampiagai ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Ankoatra izay, isongadina mandritra ny dinika ihany koa ny raharaha ara-barotra. Misy mantsy ny fifanarany eo amin'ny Eropa sy États-Unis momba ny etram-piarina amin'ireo entana Eoropeanina miditra ao amin'ny tsena Amerikanina. Araka ny filazan'ireo mpitarika Eoropeanina, mampiasa tsindry ara-toe-karena i Washington ka manasarotra ny fifampiresahana eo amin'ny andany sy ny ankilan'izany. Mandritra ny fionana dia andray anjara amin'ny ady hevitra momba ny filaminana ny Eropa ihany koa ny filoha Ukrainiana. Na izany aza, tsy hisy ny fionana manokana eo aminy sy ny filoha Amerikanina Donald Trump. Etsy ankilany, tsy niady sy ny toe-karena ihany no ifantohan'ny G7 amin'ny taona ity, fa hisy ihany koa ny fionana manokana miaraka amin'ireo lehibe eo amin'ny sihatry ny ilotsaina artifisialy na ny intelligence artifisialy. Tonga natrika izany araka izany ireo tompona andraikitra ambony ao amin'ny OpenAI, ny Google DeepMind sy ny Anthropic iresaka ny momba ny fampiasana sy fampandrosoana ity teknôlôjia vaovao ity amin'ny fomba azo antoka sy mahasoa ho an'ny rehetra izy. Itsakilan'izany anefa dia analina ireo olona nidina an-dalambe tany Genève, Suisse ny farany herinandro teo. Naneho ny tsy fankasitrahana ny fisian'ity fionana eo amin'ny G7 ity sy ny politika an'ireo firenendehibe sasany ao amin'ny hetsika G7. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Nisy ny torabato sy ny fanapohana tsy popoaka nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana ka novalian'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny entona mandatsahdranomaso sy tafondro rano izany. Nisy tamin'ireo fihetsiketsehana no voasambotra. Nilazany manampahefana Frantsay sy Suisse fa efa nametraka mpitandro ny filaminana narivon'izy ireo mba hiantohana ny filaminana mandritra ny 3 andro isin'ny fionana. Mahakasika ny poisson pierre sy ny goélève, ireo kosa no hafakely entina amintsika androany. Arawary. Trondro misy poizina mahery indrindra eto ambony tany ny poisson pierre, antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Cynanthia verrucosa. 3 ka hatramin'ny 4 cm ny halavany kanefa mety misy mahatratra 15 cm ny poisson pierre iray ary milanjatra any amin'ny rokolao sy sasany any hoany. Miaina mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 taona any amin'ny ranomasimbe tropikaly somary tsy lalina ny poisson pierre izay matetika eny amin'ny ara-dranomasina, vatoara na fasika. Manafina ny tenany eo amin'ireo vato na zava-maniry any an-dranomasina ity trondro hafakely ka tsy hita maso ity. Mitovy amin'ny vato, fasika na ara-dranomasina manodidina azy ny loko sy ny endriky ny vatany.
mampiasa poizina karazany 3 hita ao amin'ny aton'ny poisson pierre mba hiarovan'ny tenany. Raha sendra mikasika azy ny olona dia mety hiteraka fanaintainana mafy, fivitosana, tsy fafana mihetsika vetivety ary indraindray mety hafaty. Tsy manafika akory ny poisson pierre fa miaro tena fotsiny. Trondrokely sy crustacé no sakafihinany. Fiforonam-bato miavaka miendrika onja ny veuve. Any Coyote no ahitana ity toerana hafakely ity ao amin'ny faritany Paria any États-Unis. Niforona tamin'ny 700 miliara taona lasa tany ho any izany tamin'ny vanim-potoana niainan'ny dinosaure antsoina hoe période jurassique. Ny natiora no namolavolo ireo loko sy soritra tena mampiavaka azy. Pakasary Europeana no anisan'ny nampafantatra ny veuve eran-tany tamin'ny taona 1700 rehefa nanaparitaka ny sary maromaro nalainy na dia efa fantatry ny mponina manodidina azy izany. Azo tudina tsara ny veuve saingy noferana olona 420 isan'andro ihany no mahazo miditra ao an-toerana. Tapitra ny fampalalamba vaoton'ny kilasy tongova fiankasiana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa amin'ny rampitso indray. Veloma toa.